isia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. miarabanao amin'ny Kristy riavana amin'izao iarahantsika eto amin'ity fotoana ity zao indray manohy ny zavatra efa natao tamin'ny farany teo tsika ilay loha hevitra lehibe misy famarihana fototra anankiroa mazava tsara ny hoe izaho ao amin'ny Kristy ary Kristy ato amiko. Efa vitantsika tamin'ny teo zany le hoe izaho ao amin'ny Kristy. Raha fitinina fo zany de hoe isika rehefa ao amin'ny Kristy de hita ao aminy sady ekena tahaka azy ary voalaza soratra masina hoe rehefa ohatran'izay tsika rehefa nampidirin'Andriamanitra satria Andriamanitra mampiditra atsika ao amin'ny Kristy satria tsika nibebaka dia nanapa-kevitra andray an'ilay zanany satria le fandraisana an'ilay zanany mantsy no ahafahan'Andriamanitra mampiditra anao ao amin'ny Kristy de ozy ny soratra masina hoe de tahaka azy isika tahaka an'i Jesosy tsika eto amin'ity zao tontolo zao ty de naseho tamin'izany hoe inona avy moa zany dingam-piainan'i Jesosy de reniko zany lasa dingam-piainatsika ary marina efa marina eo amintsika zany fa tsy zavatra voangatahana na hitalaona amin'Andriamanitra fifizany raha teo tsika fa ny kosa zany rehefa tonga de rosotsika amin'ny ilay tapany faharoa amin'le loha hevitra de hoe Kristy ato amiko. Kristy ato amiko. Tapany faharoa amin'ilay famarinana fototra nambaran'ny Apokalipsy toko 7 andininy faharoapolo io hoy izy hoe mandodony ambaravarana aho ko raha misy mihaino feo ka manokatra amin'ny varavarana de hiditra ao aminy aho ary izy amiko. Hiditra ao aminy aho zany Kristy zany hoe Kristy izaho amin'ny Kristy azafady ary Kristy kosa ho ato amiko. Zao ary mba tanteraka an'izany zany araky Galatiana toko 4 faharoapolo otra miverina kely ry amin'ny teo anoloana zany de ny hoe tsy maintsy ateraky indray ianao ary nomena fahefana na nomena anarana ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay no ambaran'le Jaona voalohany Jaona toko voalohany andininy faharoambefolo hoe zay etra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra iry am'vodipeo de hoe mena fahefana nomena anarana nomena fahefana satria tsy misy afaka iteniteny foana am'izao hoe zanak'Andriamanitra nefa tsy nandray an'i Kristy kory tsy nateraka indray fa zay naterak'Andriamanitra ihany no ambaran'ny soratra masina hoe zanak'Andriamanitra de nomena an'izany fahefana zany anarana zany ary de tonga zanak'Andriamanitra ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha zay zany l'izy de mazava tsara fa hoe natsatoka ato anatintsika lay fiainan'Andriamanitra de le fiainana mandrakizay. I Kristy aloha araky ny filazan'ny soratra masina manontolo rehefa nitsangana tamin'ny maty de miverina ny ankavanany ray any amin'ny toeran'ny voninahitra sy ny fahefana ary ny fanapahana rehetra any ambony any izy fa zao le fiainany natsatoka ato amintsika ary zany fiainana zany amin'ny alalan'ny fanahy masina de ato anatintsika ka zay fiainan'Andriamanitra zay fiainana mandrakizay ny ilazana an'izay tsisy manana an'izany fiainana mandrakizay zany raha tsy nandray an'i Kristy. Zay no lazain'ny soratra lazain'ny Jaona ihany ary amin'ny epistiliny hoe izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra de tsy manana fiainana. Zany hoe tsy afaka hanana an'i Kristy aloha ianao raha tsy efa nandray an'i Kristy ary nampidirin'Andriamanitra ho ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy zany ianao zao de hoy ny Galatiana toko 4 andininy faharoapolo tapany voalohany hoy izy hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona ato anatiko. Misy zavatra lehibe de lehibe hoana aitsenjery de mandeha misosa fotsiny le izy avakin'ny olona azo adino ary fa mahatonga anao Kristy ho velona atonao de zao aloha efa nombona niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana ianao le izao satria mantsy tsika raha mbola teo am'izao tontolo zao amin'ny mazanaky Adama
amin'ny maha olombelona teraky ny ray aman-dreny dia izay izaho izay no mitondra ny fiainatsika. De zay tian'le izaho io de zay no ataotsika satria io no mpanapaka ny fiainatsika manontolo zany. De ozy ty teny ty hoe in'le izaho iny nge efa nombona niaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany lo ny anankiray voalohany, efa nombona ve ianao aloha fa ny zavatra tazana amin'ny ankapobeny aloha de tonga le olona tonga de miditra anatin'ny rafitra izy a, de manaraka an'izay takin'ny rafim-piangonana izy a, de miroso any anatin'ny sampany izy, de manao an'izao izy, de manao an'izao a, zavatra be dehibe rehetrarehetrarehetrarehetra io, kanefa tsy manaiky nombona akory le olona taloha la izao a, de tsy mariny eo aminy le hoe Kristy mivelona atao anatiko, fa mbola izy ihany ary mbola misehoseo ara sy mizaozao amin'ny atao rehetra, ka sahirana miara-miasa aminy any namany any zay efa ao amin'ny Kristy raha teo. Ry havana, de rehefa ao amin'ny Kristy zany ianao zao a, de zay le teny am'izay manao hoe tsy izaho tsony, tsy zay le izaho zay tsony no velona, fa Kristy am'izay le velona ato anatiko. Ry havana, raha atao amin'ny teny hafa zany fomba fiteny zany a, de efa nombona le izaho fa ny solo olona vaovao aza, ny soloana ny olona anaty, tsy le izaho tsony zany le olona ao anaty koa zany zao, fa iny efa nombona de efa maty raha teo, fa i Kristy zay noraisiko zany zao le olona vaovao ato anatiko, ka natao hoe fahateraham-baovao zany a de fiovana olona anaty, tsy fiovantsaina fotsiny namboamboarina ny diodiovina na hoe fanapaha-kevitra niditra anatin'izay heverintsika hoe ataotsika fa tena fiovana olona anaty, ka le izao nombona tamin'ny hazo de nysoloana any Kristy zanak'Andriamanitra, ka le fiainan'Andriamanitra mihitsy ny fiainan'io zanak'Andriamanitra io, fa tsy ny fiainako zany tsony, tsy zay tiako hitondrana azy, fa i tsy zaho tsony ny velona, fa i Kristy le velona atao anaty. Tsara ihany no manazava an'izany, fa efa malama be mantsy ny famakina zany soratra zany, de mandeha ho azy fotsiny nefa le tena fiatraika an'izany sy ny dikan'izany eo amin'ny fiainan'le olona mety tsy azo akory ihany. Raha ataoko amin'ny teny hafa zany zany fomba fitenin'ny soratra masina zany de zao hoe i Jesosy Kristy no velona atao anatiko ny fiainany, i Jesosy Kristy no velona atao anatiko ny fiainany no ivelomany, fa amin'ny alalako ny ivelomany an'le izy, ko tsy za intsony zany fa izy am'izay zany zao no miaina sy mivelona, de izy no miatrika ny zavatra rehetra am'izay. Ry havana, ny ambaran'ny Filipianina toko voalohany andininy fa 2:20 hoy ny apôstôly Paoly manao azy hoe fa Kristy ny antony havelomako, fahafatesana no azoako tombony, da tapam-bolony any raisitsika, Kristy no antony havelomako, zay moa nantian'ny teny diasy azy, fa ny teny fototra ry havana de miteny hoe fa i Kristy no fiainako, aloha ma hoe antony havelomana, tena izy mihitsy le fiainana, Kristy no fiainako. Vakiko ngy am'zany amin'ny teny baiboly teny frantsay de hitanao hoe Christ est ma vie, Kristy no fiainako, zany hoe ny fiainako manontolo zany a tsy za tsony, fa i Kristy mihitsy le fiainako. De am'izay ma Kristy fiainako zay a, de izy zany ny famasinany, ny fahamarinany, ny fitiavany, ny fisainany sy ny sisa am'izay mahizy an'le Kristy zanak'Andriamanitra zay, de zay ny ivelomany atao anatiko, fa iza no fitaovany ivelomany an'izany, de lasa hitan'ny olona koa zany fa izay zany le fahamarinana, lasa famasinako zany le Kristy, lasa fahamarinako izy, lasa fitiavako izy, lasa fisainako, mitovy de zehetra momba azy, de lasa zay vao hoe tapany faharoa hoe Kristy no antony havelomako, fiainako izy aloha, de zay vao antony havelomako. Ny antony havelomana mantsy mety ho be dehibe a, ny mpihira sasany moa de miteny manana antony havelomana arivo any hoany izy, arivo ny antony havelomana, fa amin'ny Kristy, amin'ny zanak'Andriamanitra zay tonga ao amin'ny zay nandray an'i Kristy ka tonga ao amin'ny Kristy, de le Kristy ao aminy, de le Kristy io mihitsy no antony havelomany, tsy misy zavatra hafa intsony afa-tsy Kristy io, de mianatra izy de noho i Kristy, manao asa izy de noho i Kristy, mity izy de Kristy le mity,
tonga masina izy de Kristy le ao anatiny mihitsy ny masina de iny Kristy miasa iny mahatonga azy tonga masina mariny Kristy de lasa fahamarinany Kristy fiainana. Zay zany ry havana, Kristy no fiainako ary Kristy no antony havelomako. Zay zany rehefa ato amiko Kristy, ato amiko izy de zay rehetra azy de ay avokoa, satria efa nisoloana olona anaty aho zany, nefa nanakeo nisoloana olona anaty a de lasa fiainan'ny Kristy ny fiainako zany. Le fiainan'ny Kristy zany zao no lasa fiainanao, ianao nindra amin'andro Kristy velomany an'le fiainany, tsy fiainanao tsony zany fa fiainan'ny Kristy le izy a. De ahoana moa pratika an'izany fiainana zany a eto am'izao maha olombelona eto am'izao tozo zao atsika. Averina tsara aloha zany fa hoe ao amin'ny Kristy ihany no mahatateraka an'izany, satria zao ry havako, ao amin'ny Kristy no nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy nanao ninninona nivelan'ny Kristy izy, fa ao amin'ny Kristy no nanaovany zavatra rehetra, ary ao amin'ny Kristy io no nametrahany ny zavatra rehetra nataony. Ao amin'ny Kristy no nanaovany zavatra rehetra, ary ao amin'ny Kristy no nametrahany zavatra rehetra napetraka Andriamanitra azy zany. Hatrany am-piandohana ny fahariana de mazava be ny epistily milaza an'izany hoe Kristy nge niantony zavatra rehetra ary izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Kristy no nanaovan'Andriamanitra an'izany, fa tsy any ivelan'ny Kristy. Manaraka ohatra zao ato amin'ny Efesianina toko voalohany 1:4 hoy izy hoe Andriamanitra araka ny fidianany antsika tao aminy, zany ao amin'ny Kristy zany, ny fidianany antsika ao amin'ny Kristy fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tozo zao, mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany sika. Zany hoe hatramin'ny fifidianana antsika mialoha zany a de ao amin'ny Kristy, tsy ndray koa efa mividina mialoha tsika talohan'ny faharinan'izao tozo zao, ka zao tsy za akory le mividina na ianao fa i Kristy le mividina. De tonga ny fotoana am'izay fa tonga ny antso a fanapahan-kevitro hiditra ao amin'ny Kristy io, de lasa marina amiko am'izay le hoe efa mividina hatrany am-piandohana mialohany naharinan'izao tozo zao. Fa raha mbola tsy tonga amin'ny Kristy ianao, mbola tsy marina aminao zany. Efesiana toko voalohany 2:10 hoy izy hoe Andriamanitra atanterahany ny fitondrana atao, mandrapatapitry ny andro voatendry, anangonany Andriamanitra ny zavatra rehetra ho iray ihany ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ety an-tany de ho ao aminy. Ao amin'ny Kristy no anangonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny fotoan'andro, fa tsy any ivelan'ny Kristy kory, ao amin'ny Kristy. Korintana 4:5 hoy izy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Zany hoe tsy hoe raha misy olona ao am-piangonana, raha misy olona mandray fanasan'ny tompo, raha misy olona ao amin'ny sakramenta, tsy zay le ambarasoratra masina, fa raha misy olona ao amin'ny Kristy, zay le mahatonga azy hoe olom-baovao. Kristy ato amiko de zay mahatonga olom-baovao. Ao amin'ny Kristy no nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny Romanina de fanambaratsika ihany koa zany tamin'ny farany teo ny Efesiana toko 2:5 hoy izy hoe ary niarana sangany sika ka niarana napetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy. Kristy mantsy le napetraka any an-danitra, de efa ao amin'ny Kristy tsika, Kristy ato aminao, de izay fiainan'ny Kristy zay apetraka any an-danitra koa zany ianao ao amin'ny Kristy. Romana toko 8:1 amparany soratra masina mazava tsara hoe ary am'izany a de tsy misy fanameloana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao amin'ny Kristy Jesosy no tsy misy fanameloana intsony, any ivelany mbola misy fanameloana, na ninina eritreretinao ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny sampana, ao amin'ny ataonao, any amin'ny fihetsiketsehana samihafa, ao amin'izay mety ho fandoran-teanao, de mety anao hoe tsisy fanameloana intsony, mbola olona tsika eo zany. Fa rehefa tonga ao amin'ny Kristy ianao de Kristy ao aminao,
Kristy ao anatinao de fiainan'ny Kristy ny fiainanao de tsisy fanamelovana intsony ho anao fifanoa marinina tao amin'ny Kristy ianao averiko a ifanoa marinina tao amin'ny Kristy ianao fa tsy amin'ny nataonao akory na amin'ny ezaka na ny eritreritra hoe zao fa satria ao aminao Kristy de iny Kristy no hitan'Andriamanitra rehefa niraisinao izy de ao amin'ny Kristy ianao de Kristy lasa ao aminao koa de zay no mahatonga an'Andriamanitra hoe tsy misy fanamelohana intsony. Ny Filipianina toko faefatra andininy faefatra de milaza an'izany mifalia mandrakariva hoy zany ray mifalia ao amin'ny tompo ao amin'ny tompo ny fifaliana ao zany ny marina ny fifaliana anivelany ao amin'ny Kristy zay zany le Kristy ao anatinao satria zany rehefa ao anatinao Kristy ao aminao de le fifaliana zanak'Andriamanitra zay ny lasa fifalianao zany tsy foroniny tsy fifaliana artifisialy foronina amin'ny hoe manalazy mamorona an'izao hoe manao blagy manao anitsy manao tsy tompoko tsy zany le fifaliana ambaran'ny Teandriamanitra ao amin'ny Kristy fifaliana madio mahatakatra tsara ny hevitr'Andriamanitra rehetra ka mahafeno ny olona zay miditra anatin'izany. Ary ny anankiray aza ato amin'ny apokalipsy toko 7:7 sambatra ny maty de zay maty eo amin'ny tompo zany hoe hatramin'ny fahafatesana kay zany de tsy hoe maty eo amin'ny fasana na maty ariananina fa maty ao amin'ny tompo de ianao maty eo amin'ny tompo zay no miantoka koa zany satria Kristy ao anatinao zay mahatonga an' Jesosy samy teny manizingizina ary mbola toerin'ny olona na de ny kristiana matetika mbola manohitra an'izany ny hoe Kristy hoe raha misy olona raha zao velo zao ka mino aho tsy ho faty mandrakizay maty eo amin'ny tompo fa sambatra zany velona mandrakizay eo amin'ny tompo. Ary ty aza misy famarinana fototra anakay zay tena mampieritreritra lalina ahoana ny fomba fanatanterahana an'izany ato amin'ny Luka toko 5:10 andininy 2:30 zao no ambaran'ny Soatra Masina ary hoy ny rainy taminy anaka ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa zay rehetra ananako eto amiko mandrakariva ato amiko mandrakariva de zao anao avokoa zay rehetra ananako ninona nanan'Andriamanitra de anao avokoa zany satria Kristy ao anatinao de oka tonga de amboarina ny saitsika fa za mieritreritra vola mitiariana amin'izany teny zany avy hatrany aloha fa zay an'Andriamanitra tompo de momba amin'ny fiainana mandrakizay momba ny zavatra tsara fa Andriamanitra tsara izy sady mpanao ny tsara inona ny tsara Andriamanitra de fitiavana anao zany ny fitiavan'Andriamanitra zany de nomeny anao koa Andriamanitra de masina fa masinan'Andriamanitra zany de nomeny anao koa Andriamanitra de marina de amin'Andriamanitra koa zany marina ianao ny Andriamanitra nanomana toerana mandrakizay ho an'izay ao amin'ny Kristy zay maty tao amin'ny tompo nanomanany an'izany fiainana mandrakizay vaovao tsy manam-pahataperana ary vaovao isan'andro ka tsy mamona aminainy zany ao amin'izany anao avokoa zay rehetra ao ny tenin'Andriamanitra de eo amin'izay rehefa voarainao reny zavatra be de be reny de izy ny tenin'Andriamanitra hoe oka ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany mikarakaranao izy meanao zay sahazanao fa tsy hoe zay eritreritra hoe mba anana be de be de anao zay sahazanao fantatry ny rainao zany an-danitra zay tokony ho anao fa katsao aloha ary le fanjakany de omeny anao zany rehetrarehetra zany. Ravana zay zany le fiainan'ny Kristy ny raisitsika de ao amin'ny Kristy ozytsika teo ny nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa tsy any ivelan'ny Kristy noho izany tsy maintsy tonga ao amin'ny Kristy aloha anao vao mahita an'ireo fahafenon'ireo ary Kristy ao anatinao rehefa avy eo zany satria ny raisinao izy de lasa ao aminao koa izy zany de le Kristy hitan'Andriamanitra ao aminao zay
no anaovan'andriamanitra ny zavatra rehetra ka ao aminy ianao no mahitany hoe fifidiana atrayzay tonga olom-baovao tsisy fanamelony intsony ho anao efa nao marinina tam'rany ao am' Kristy na ny fifalinanao azy de ao am' Kristy ny fahafatesanao azy de mbola ao am' Kristy ihany azy rehetra an'andriamanitra de anao avokoa de ahoana moa no mahamarina an'izany hoe aiza moa zany no tena fanatanterahana an'izany hoe fiainako zao ry avana no ambaran'ny Romana 9 andin'ny faharokatra amin'ny faefatra hoy izy hoe fa ao am' Kristy Jeso ny lalan'ny fanahanaina no nafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana fa zay tsy hain'ny lalàna satria ny nofony nahalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naneraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amitsika sika zay tsy mandeha araka ny nofo fa mandeha araka ny fanahy zay zany le pratikany am'izay hoe aika izany natsatoka ato amitsika ny fahaveloman'ny Kristy le fiainany de misy lalànany zany fahavelomany zany ino moa zany hoe lalàna ny fahavelomany zany ohatra zao hoe raha velona ka salama tsara anao ka tena mbola olona tena amin'ny maha olona feno anao de mahatsiaro anao rehefa mangetaeta de tonga de anao maheno hoe mangetaeta zany zay le lalàn'le fahavelomana mahatsiaro mangetaeta mahatsiaro noana mahatsiaro mangatsika mahatsiaro faly mahatsiaro de tsapanao zany satria velona ianao de izay le lalàn'ny fahavelomana zay no mibakio anao andeha hoe andeha hisotro rano fa tsy mila bakion'ny olo andana misotro rano fa ianao tsy ny lefa velona de zay le lalàna amin'ny fahavelomana de eto koa zany ry avako satria efa nandray an'i Kristy anao de Kristy ao anatinao izy mivelona ny fiainany ao anatinao mbola veriko zay mivelona n'le fiainany ao anatinao izy de misy lalàna koa zay lalàn'ny fanahy zay le hoe lalàn'ny fanahanaina zany hoe ohatran'le tsika mahatsiaro mangetaheta de misotro rano de ohatran'izay koa ny fanahy anatintsika fanahanaina ny fanahy masina de ny fanahintsika mahatsiaro hoe tena mangetaheta an'Andriamanitra zany de lasantsika irahan'izay hitady an'Andriamanitra lasantsika andeha amin'ny fahamarinana lasantsika andeha amin'ny fahamasinana satria Kristy mihitsy zany zay le lalàn'ny fanahanaina lalànan'le fanahy fahavelomana ato anatintsika mitarika atsika zany mitarika atsika andeha any amin'ny lalan'ny fahamarinana ry havana ty io zany le hoe anao nitsy zavatra itsy na andeha araka ny fahamasinana andeha araka ny fahamarinana de zao tsy vokatry ny fianarana tsy vokatry ny hoe fikaroana natao tsy vokatry hoe resy lahatra momba an'izany tsy vokatry zay fa tena lalàna ny fahaveloman'le fanahanatsika mihitsy no mitarika atsika andeha any amin'ny fahamasinana andeha amin'ny fahamarinana satria Kristy fiainan'ny Kristy le masina marina fitiavana tsy misy afatsy zay ny fiainany zany be dehibe ny ambaran'ny soratra masina reo le fiainan'Andriamanitra de iny le lalàn'ny fahavelomana iny ihany no mitondra anao any am'izany tokony ho izy zany ry havana ohatra zao i fanahy masina io matsy zao rehefa tonga ty anatintsika izy de zao nambaran'ny Jaona 9:20 andiny 7:20 ho indrindra izy hoe fa raha tonga ny fanahy fahamarinana de izy no hitadananareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa zay ho reny de ho lazainy avokoa ary zavatra ho avy de ambarany aminareo zany hoe tsy mamorona fampianarana hafa amin'ny fanahy masina fa zay zavatra efa reny tamin'ny raisiny zanaka ihany no ambarany amintsika ary zay no lalàna amin'ny fiain'le fahavelomany de lasa tanterakitsika zany zay ambaran'ny soratra masina am'izay satria le fanahy masina mihitsy no mitarika atsika kanefany ny zavatra tsotra de hoe kanefitsika raha tsy mandeha araka ny fanahy fa mbola andeha araka ny nofo ihany de tsy avitan'izay le sitrapon'Andriamanitra zay mihitsy fa le fanahy masina mantsy miteny izy zao le lalana zao le lalàna ny fanahanaina ao anatinareo zao le lalàn'ny fiainako Jesosy ny lalàn'ny fanahy masina de ny manapa-kevitra andeha arak'izay no avitantsika le hevitr'Andriamanitra de hitatsika ny fahavelona havana de eo am'izay no apetraka le soratra masina ato amin'ny Jaona 4:20 andin'ny 5:20 hoy izy hoe ny fanahy masina no ampianatra ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay no zaiko taminareo zay ny asan'ny fanahy masina mampatsiaro amitsika ny zavatra efa nylazainy Jesosy fa tsy manana fampianarana hafa izy de fanahy masina io zay zany le lalàn'ny fanahanaina de ny teny rehetra nataon'i Jesosy no hitarihiny atsika de mila mandeha araka ny fanahintsika mba ho tanteraka ato amintsika hoe Kristy
ato amiko rehafana tapany faharoa am'le galatiana toko faharoa andiny faharoapolo fa ny andiny tapany voalohany mantsy matetika voaraitsika le hoe tsy zatsony ny vela fa Kristy ny vela ato anatiko azadininareo ary fa hoy ny tapany faharoa am'zany galatiana toko faharoa andiny faharoapolo zany manao hoe fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo de ivelomako amin'ny finoanany zanak'Andriamanitra zay efa tia ka anotra ny tenany amonjy any velomako ankehitriny eo amin'ny nofo izy tsy miteny ao amin'ny nofo fa eo amin'ny nofo zany am'izao maolona zao zay mbola ivelomako ankehitriny zany ankehitriny zao de le fitarihan'ilay lalan'ny fananana atao anatiko nitarika makany am' Jesosy Kristy lasa mino azy aho ny zavatra ambarany ny fiainany manontolo rehafana raha amarana azy zany zao de fitiniko am'izay fotsiny ny zavatra rehetra andresana tam'retiny roa hevitry hoe zaho am' Kristy ary Kristy atao amiko zao zany raha izaho am' Kristy zany de zao entiko makao am' Kristy zay rehetra ahy zay ny tena foto-kevitra amin'izy manan-javatra be dehibe ahy de entiko makao am' Kristy zany kina moa ny zavatra ananako falemeko fahotako ny mahavoafietra ny olona lavo zany no ananako de entiko nakao aminy zany de nombony teo amin'ny hazo fijaliana le olona taloha io de efa tonga am' Kristy zany za ao am' Kristy de ao aminy no ahitan'Andriamanitra ary eken'Andriamanitra ho tahaka zany keo aminy averiko zany le zavatra avaty amiko no entiko makany aminy de nombony tamin'ny hazo reny tsy fahatanterahako reny fa hoe Kristy atao amiko kosa de zao zay rehetra ananany kosa de meny nentiny nakaty amiko nakaty anatiny zay rehetra ananany Kristy nentiny nakaty anatiko izy ny fiainako sy antony avelomako zay zavatra ananany rehetra de meny avokoa zay ananany rehetra mihitsy de nentiny meny ana makaty amiko aty zany de zay mahatonga mahavita ny hevitr'Andriamanitra ary mahatonga mahitan'zany fahafianona eo am'izay mahazanak'Andriamanitra ry havana ny tompo aniombana roa mandrakariva amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM ilan'ny vato missionnaire Misia mazava fandarana ho fanotaran-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.